Maneny favonona ny hiara asa vetrany Madagasikara moa zareo Marokanina ny sehatry ny fandriampahalemana no tena impanana izany fiaraha-miasa izany. Ity firenena ity raha teo dia manana traikefa tanteraka amin'ny ady atao amin'ny asa fampiororona. Toy izao ny tarim-baovao. Ireto amin'ireo firenena mandray anjara tao anatin'ny fivorim-be faharoa amby efapolo ny parlement francophone ny Maroc. Ny parlement ao anatin'ity firenena ity izany laza fa afaka apetraka ny fiara-miasa matotra eo amin'ny Maroc sy Madagasikara eo amin'ny sehatry ny fandriampahalemana manoloana ny ambana ny asa fampiororona izay mahazo vahana maneran-tany amin'izao fotoana izao. Serkaoui Siaroudani pitarika ny délégation avy any Maroc dia nilaza fa ilaina ny fiara-miatany rehetra manoloana ny firongatry ny asa fampiororona sy ny ady amin'ny djihadiste. Nosoritany ihany koa fa manan-danja ny fivoriana izay notodisany parlement francophone teto Antananarivo. Le président de la République l'a bien signalé dans son discours officiel de l'ouverture de cette session 42e, en mettant l'accent sur la lutte ensemble et d'une manière urgente de faire face à ce sentiment d'insécurité qui est en train de connaître l'espace francophone. Vous avez vu que récemment les preuves malheureusement d'une attaque terroriste que le Maroc a condamnée d'une manière très forte. Nous avions le même sentiment vu que le Maroc a été attaqué en 2003 par des groupes terroristes sur la ville de Casablanca. Donc nous avons cette expérience commune, douloureuse. C'est pourquoi je pense que les relations entre le Maroc et Madagascar peuvent être renforcées dans ce sens. Toerana strategique Maroc no izy mampifandray ny Afrika, Europe ary Moyen-Orient. Manana traikefa maro ity firenena ity amin'ny sehatry ny ady amin'ny asa fampiororona sy fandaminana ny tsy filaminana eto Afrika. Anisan'ny andray anjara i Maroc tamin'ny fanelanelana sy fampihavanana tany Libia.